Ankasitraka anao tompony kilasy tonga vavy mbola manaraka izao fahita lavitry ny MBS izao amin'ity aliny alarobia fahinany volana marsa taona 2024 ity manantitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka indray izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao avy eo anivony fiadidina ny komina Antananarivo renivohitra Vetrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity tonga nitsidika ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana io maraina io ny masoivony vondrona Europeanina vonina anampy ny komina ny vondrona Europeanina amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny tanàna araka ny dindinika ny arahany rotonta io maraina io. Jessica Miray. Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny ambasador vaovao ny vondrona Europeanina miasa eto amintsika izay vao tonga teto Madagasikara ny volana septambra 2024 teo. Efa maro hoy hatrany ity ambasador ny vondrona Europeanina ity ny toerana notsidiany fa aminy ny renivohitra dia tokony ho filamatra noho izany indrindra dia vonina izy hiara-iasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra. En effet, c'était l'objectif de la visite, c'était essentiellement une visite de courtoisie. C'est normal pour un ambassadeur dans ses déplacements visiter les mairies des villes. Et donc j'avais jamais fait une visite effectivement ici à la mairie d'Antananarivo. Dans mes voyages antérieurs, j'avais parlé avec les maires de Diego, de Tuléar, de Fort-Dauphin, d'autres régions du pays. Et donc là, je me suis rendu compte de l'importance aussi de connaître les points de vue des administrations municipales, des administrations des villes. L'Union européenne a beaucoup de programmes qui ont Tana, la ville d'Antananarivo, comme bénéficiaire. Et donc, vu que la capitale est toujours un peu la vitrine d'un pays, et que Tana, c'est une ville dont la population a augmenté beaucoup, c'est pour nous intéressant, en tant que bailleur de fonds, d'avoir un peu la perception des problématiques de la ville d'Antananarivo. Fantatrana andritran'ny fionany fa amin'ny maharenivohitra i Madagasikara an'Antananarivo dia hijery izay tetika asa iaraha-miasa ny rotonta toy ny famatsiana rano fisotro madio, ny fanomezana jiron'ny mponina, ny fanaovan-dalana, ny fanadiovana ny tatatra ary ny mahakasika ny tetika asan'ny komina Antananarivo renivohitra eo amin'ny resaka fampandrosoana sy sosialy. On est par exemple avec AFD dans le projet de la rocade. On est avec la Banque européenne des investissements dans un grand projet d'eau potable. On a un projet d'aménagement urbain de la région d'Anakalel. Et il y a encore toute une série d'autres programmes dont la ville de Tana est bénéficiaire. Il y a un problème de mobilité urbaine, évidemment. Il y a un problème de croissance de la population dû à l'exode du rural. Et il y a des problèmes de gestion des déchets solides. Tous les problèmes d'une grande ville, donc c'est pas l'eau potable, donc tout ça. Et je tiens aussi à dire qu'on est très actif aussi dans des programmes d'électrification qui à moyen terme pourraient aider effectivement à améliorer la situation des délestages. Évidemment, on ne promet pas des miracles, mais on prend en considération tous ces types de nécessités de la ville. Et bon, on est ouvert à toute forme de coopération. Efa misy hoy ity ambasador ny vondrona Europeanina ity ny asa maro vita ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna n'Antananarivo. Ary vonina hatrany ny tenany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ny tanàna n'Antananarivo amin'izay fampandrosoana izay. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray itoy ary tsy hijanona amin'ny fitakiana ny mpianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo. Anisan'izany fitakiana izany ny fanamorana ny rafitra LMD, eo ihany koa ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ary indrindra ny fanampiana ny fampitaovana. Tsy sintsony kosa ny fitokonana fa ny filaram-be no entin'izy ireo manatanteraka izay fitakiana izay. Jessica Miray teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsy anaiky ary tsy ilefitra intsony ireo mpianatra eny amin'ny Université an'Antananarivo sy ny Université amin'ny faritra 12 amin'ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izay fitakiana izay ny anamorana ny rafitra LMD fa ihany koa ny ampiakarana ny vatsim-pianarana satria raha ny nambaran'ny mpianatra hatrany dia tsy maharaka ilay rafitra LMD intsony ny vatsim-pianarana. Mitaky ihany koa mpianatra ny hanampiana ny fampitaovana eny amin'ny Université. Fa anisan'ny votoatin'ny fangatahana sy ny fitakiana ihany koa ny anamboarana faran'izay aingana ny trano fonenan'ny mpianatra rehetra.
fiatrehana sy ny fanamorana ny rafitra LMD zay ampiariny eto Madagasikara. Voafehy ao anatin'izay fanamorana ny fiatrehana ny rafitra LMD zay daholo amin'ny ankapobeny ny fitakian'ny mpianatra satria tafiditrao ny resaka bourse vatsim-pianarana zay hita fa tena tsy maharaka mihitsy rehefa navadika rafitra LMD lay rafitra tianivon'ny anjerimanontolo mangataka zany ny mpianatra no mba hijerena akaiky arak'izay azo atao ny ampiakarana n'izany vatsim-pianarana izany. Eo ihany koa indrindrindra ny resaka fampitaovana satria fantatsika fa mila infrastructure matanjaka ny fiatrehana n'izany rafitra LMD zany. Tokony mba miara-manaiky sika hoe misy ny ezaka tokony atao. Eo ihany koa ny mikasika ny connexion internet satria ny rafitra LMD dia ny 70 isan-jatony mba tsy tenenako hoe raha ny tena principe ny rafitra LMD dia zéro papier ka noho izany tokony ampitombona arak'izay tratra zany ny zone wifi ohatra na ny fampiakarana ny débit zay ampiasaina amin'ny resaka connexion ho an'ny mpianatra. Eo ihany koa indrindrindrindra ny resaka sécurité. Eo ihany koa ny resaka mikasika ny mpianatra zay mipetraka eny anivon'ny cité manana olana reny mpianatra reny. Ohatra hoe ny resaka fahadiovan'ny tanàna tena mivangongo loatra ny zordira eny amin'ny tanàna zay ipetraran'ny mpianatra mipetraka amin'ny cité. Eo ihany koa ny resaka hofatrano efa imbetsaka izy io ny adina hevitra fa hatramin'izao matombo latakin'ny mpianatra dia misy zany ny dindinika zay karoam-baolana tokony mbola ho atao. Ny resaka franchise universitaire rehefa nandeha ny fivorim-be dia mangataka zany ny mpianatra ny mba hanazavana ny tena fandehan'io resaka franchise universitaire io satria indraindray misy ny mpianatra mitaky ao anatin'ny faritra zay ampilaminana sy ampanajany nefa misy ny mpanararoatra zay tsy mpianatra any ivelan'ny faritra dia leve ho azy ny franchise tampitampika eo dia lasa voatery tsy maintsy samborona ankerisehatra lasa maradratra tsy fidiny le mpianatra. Tsy sintsony kosa nefa ny fitokonana toy ny nisy teo aloha anaovana ny fitakiana. Filaharam-be no ataon'izy ireo raha toka tsy misy mihitsy ny valin'ny fangatahana. Mialoha izay anefa isy hatrany kosa ny fangatahana fivoriana amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Antony tsy anatanterahana ny fitokonana ho hiatrany ireo mpianatra dia hialana amin'ireo mpanararoatra minimana korotana. Rehefa tapaka ny be sy ny maro dia miroso amin'ny atao hoe sit-in. Io sit-in io angambany ataontsika hoe manao grève pacifique no azo ilazana azy mba hitandrona n'ilay fanararotana politika indrindrindrindra sy ilay manararoatra manakorotana fiarahamonina ka avy eo isy indray ny hoe filohan'ny mpianatra hoe voapanga fa nanimba fananan'olona na hoe nanakandalana na sala amin'izany. Tsara ny manamarika fa tsy hanome fehim-potoana ny tompon'andraikitra ny mpianatra amin'ny famaliana ireo fitakiana ireo fa kosa andray fanapahan-kevitra entitra raha minitsy miaino ny tompon'andraikitra. Fa ho toy ny vaovao mikasihan'ny fitakiana ataon'ny sendika ny mpiasan'ny JIRAMA kosa indray dia nanao fanambarana izy ireo io maraina io fa hiroso amin'ny fitokonana rampitso satria tsy mbola nisy nibaly hatramin'izao ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Amin'iny herinandro avy iny kosa raha mbola minitsy miaino hatrany ny tompon'andraikitra dia hiafara amin'ny fanakatonana ny toeram-piasana sy ny fanapahana ny jiro sy rano izany fitokonana izany. Jessica Miray sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Raha ny notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS Somaly ny mikasika ny fitakiana ataon'ny sendika ny mpiasan'ny JIRAMA. Androany kosa nanambara ireto farimbo-tsendikaly ireto fa hiroso amin'ny fitokonana rahampitso eny amin'ny JIRAMA Sonerana amin'ny fitora maraina. Mbola hivoha avokoa ny toeram-piasana rehetra rahampitso saingy amin'iny herinandro avy iny kosa raha mbola tsy misy ny fiovana dia hiroso amin'ny fanidinany agence rehetra izy ireo ary mety hiafara amin'ny fanapahana ny jiro sy rano ihany koa. Efa ndresahana teo ny misy ambaratonga zany ny dingana nataonay ary ampatsahivona fa ity zavatra nataonay ity tsy voatamin'ity taona ity efa nanomboka tany amin'ny mois de septembre 2018 izy ity zany ilazana aminareo hoe efa be dia be ny dingana efa natao zay vao tonga amin'izao zavatra izao dia raha izao zavatra ataonay izao ary manerana Madagasikara tsy mbola misy mikatona fa misy ny fitokonana misy zany ny asa mijanona fa mbola tsy mikatona dia ny Sonerana aloha zany zay mbola misy ny service minimum mandeha averiko indray mandeha fa raha ilaina ny fanakatonana ny JIRAMA dia ho akatonay zany manomboka amin'ny herinandro ambony. Raha ilaina ny fanapahana ny jiro sy rano aorianan'izay dia ho tapahanay ny jiro sy rano zany hoe arakaraky ny fisehon'ny raha eo zany
no irosoana makany amin'ny fihetsika ataony syndicaliste sy mpiara-miasa amin'ny JIRAMA eto Madagasikara. Raha tsy aivina trano dia anisan'ny fitakiana ataon'ny syndicat ny JIRAMA ny amerenana ireo mpitarika syndicat 4 izay noroahana sy ny andiniana ireo fifanaraha-mpiara-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina ary ny anesorana ny tale général ny JIRAMA. Ny ray lehibe sady tena tsy azona ileverina indrindra dia ny famerenana ireo mpitarika syndicat anankiefatra izay sady tsy nangalatra tsy nankodom-bola fa noho ny foto-kevitra ny jorony noho ny fiarovana ity orinasa ity dia nyroahana akitsiranotsotso zao na dia efa misy ary ny asasany tsy avelan'ny inspection de travail roahana. Ray zany zay licenciement abusif zany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tale général amin'ny fandroahana. Faharoa dia misy zany reny zavatra misy ny resahan'ny fitondram-panjakana ireny makasika an'ireo contrat ifanaovana amin'ny privé ireo izay intersyndicat dia efa betsaka no nresaka an'izany fa nitsindrina io fotsiny dia zao na contrat taloha io na contrat vaovao io ny mamoaka vola andoavana an'ireny dia ny tale général dia aminay zany impliqué ao anatin'io izy fa tsy afaka miteny hoe tsy mahafatatra an'ireny raha reny kanefa nolazaina na izay miteny an'izany na fitondram-panjakana misy miteny an'izany dia mamotika ny orinasa dia ao anatin'le namotika ny orinasa zany andriamatoa tale général JIRAMA dia takinay mifelany. Milaza ihany koa ireto farimbo-tsindikaly ireto fa ara-dalàna izao fitokonana izao satria efa nahazo alalana avy amin'ny inspection du travail. Ny mampametra-panontaniana ny olon-tsotra amin'izao dia ny hoe atraiza indray ny fitokonana ataon'ny farimbo-tsindikaly ity satria dia mbola ny madinika indray no ola sibatra amin'ny fitokonana ataon'izy ireo raha toka iroso tokoa amin'ny fanapahana ny jiro sy rano. Izay mikasika vaovao iny fa ho toy ny resaka fitokonana sy fitakiana izay fanarahantsika teo dia mitaky ny anesorana faran'izay aingana ny pilona lehibe ao amin'ny fokontany Andotam-penaka faharoa ihany koa ny mponina ao an-toerana araka nambaran'izy ireo nandritra ny fitokonana io maraina io manimba ny fahasalamana ny fijoroana ity pilona lehibe ity manodidina ny trano fonenana araka ny fitarainan'ireo mponina atranty. Nanao ny fanadihadiana teny an-toerana Manora Andrimalala sy Nory Fitiavana. Mangataka ny anajanonana ny fampiakarana an'ilay pilona lehibe napetraka ny orinasa iray atao amin'ny fokontany Andotam-penaka faharoa ny mponina ao amin'ny fokontany io. Miteradoza ho an'ny fahasalamana mantsy izany raha ny fanazavana indrindra ho an'ny ankizy sy ny vehivavy bevoka. Ka nangatahana aminareo mpanao fahefana zany eto ampelantanana eto Andotam-penaka dia mila etaeta zany zay hoe anasorana le pilona mihitsy zany hiala fa tsy ekena Andotam-penaka mihitsy zany nidiran'le piloma ao amin'le tanàna. Le mpianatra ho any anazy zany no angatahako analana an'io satria le mpianatra Victoire tena majinika kely dia mety tsy azaka an'io le ankizy. Ny fahasalaman'ny ety aminay ety ambany tanàna ngamba tsy atao tsy anisa maty fa efa maromaro ihany izay simbo izay ny ankizy. Dia izay no angatahana hoe aleo io hijanona. Ny etaetanay vahoaka eto Andotam-penaka zany ny mponineta dia mba nanalana an'le pilona etsy amin'ny tanànany Monsieur Boby satria eto aminay manodidina an'izy io manko izao dia mpianatra misy an'le mpianatra Victoire misy ny mpianatra ny ao amin'ny CDA ny dispensaire dia misy bevoka dia ny hôpitaly ery akaiky ny anetsy ny hôpitaly zany sy ny dispensaire dia mba ny analana an'io mba faraziaingana. Nambarany lehibe ny fokontany Andotam-penaka faharoa kosa fa efa nisy ny fitakiana nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny filanjanana banderole saingy izao niverina izao indray ny raharaha. À 100 mètres manodidina an'io no concerné amin'ilay zavatra misy dia nidina tany zareo dia nisy tao anatin'ireo fidinan'ireo no nanaiky an'ilay projet fa rehefa nanaiky koa ireo olona ireo dia mivory izay fokon'olona teto Andotam-penaka dia niteninay ireo fokon'olona hoe voafitaka izahay satria tsy arak'izay zany ny zavatra nitenena tany araka amin'ny filazan'ireo olona izay nanao soni fa hoe mifitana izy foto-drafitrasa eto Ambandroso tanàna ohatran'izao mandiny daholo tsika rehetra izay voakasika izao raha zao fa Andotam-penaka ny resahana vahoaka ny Andotam-penaka tompona andraikitra
ary masy mandedy mombana tapenaka ka ankehitriny zany raha fantatsika matory olona hoe nijoro andao davanandro zao a tsy nety taminy zany matoy izy mpanasa lamba ambony eto amiko mpaka brika mpaka fasika fa matoy izy a nanam-potoana ndeha divana ho an'io dia tsy mety amin'ny fiainana zany io a ary tsy mety ho an'ny tananaka fara madibana. toy izao koa sary ny hevitry ny tompon'ilay toerana nanondrenana ny pilone izay namela malalaka ny fanoizan'ny fanondrenana. Zaho aloha zany a resy lahatra fa tsy manimba io zavatra io ary izay zavatra izay a fa ahafantarako hoe tsy manimba izy a no nahafako na metraka an'io zavatra io. Ankoatra izay ahitana mponina mahery ny 3 alina ao amin'ny fokotany Andotapenaka ka ny 710 amin'izany dia ankizy avokoa. Amin'ny vaovaon'ny tranga mpiara-monina mifandray amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray isany naraisana fitarainana marobe indrindra amin'izao fotoana izao ny resaka fisolokiana avolenta araka ny tatitra voaray eo anivon'ny Gendarmerie-Pyrénéenne. Tranga efa fahita matetika izy ity saingy vao maika mihamahazovahana ary ireo hôtely lehibe mampiatrany vahiny matetika no tena lasibatra ao anatin'izany araka izao fanazavana izao hatrany. Misy endrika fisolokiana tena mandeha mihitsy amin'izao fotoana izao a mety mahatratra n'ireo hôtely lehibe reny izy a mety mahatratra olon-tsotra mety mahatratra ihany koa entreprise tsy fantatro fa tena tatoato zany zay dia maharay fitarainana maro dia maro mahakasika ity tranga ity ka tiako anentanana andretrarehetra rehefa izy zay nilaza fa isy vola arotsaka ao anatin'ny compte amin'ny volanao fa mandefasany ity autofrea efa fisolokiana izay rehefa izy zay no nilaza hoe tratran'ny accident eto ananiny zay ka dia nahafaty olona na nahafaty zazakely tsy maintsy andohy vola ohatran'izao efa fisolokiana zay rehefa izy zay no hoe manao réservation any amina hôtely lehibe ka milaza fa ho avy any zay olona 10 mandritry ny 10 andro dia rehefa tonga le daty a dia milaza izy hoe mbola panina kely eto ananiny zay fa andefaso volatran'izao ividianana piesy na fisolokiana zay maro ny endrika ny fisolokiana aok'izay ary tena mandeha ampony anjatony any fitarainana azo mahakasika an'ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovaon'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray dia vita soamantsara ny fanamboarana ny foto-drafitrasa iray hisorohana ny loza eny amin'ny faritra Ambohimanarina boriboritany fahenina. Nisy avy hatrany moa ny andrana nataon'ny mpamonjy tamin'ity tetikasa ity ka natomboka tamin'ny fanadiovana ny tsena izany andrana izany. Haro avy hatrany ary. Ao anatin'ny fanamby zato andro napetraka ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana eto amin'ny tanàna Antananarivo isy ny asa mivangana dia ao anatin'ny tanteraka ny ao amin'ny boriboritany fahenina commune Antananarivo renivohitra. Araka ny toromarika napetraka ny ben'ny tanàna dia ny fanamboarana ny tsena no atao zava-dehibe ka ny tsena be ao Ambohimanarina no nataon'ny boriboritany fahenina laharam-pameana tamin'izany. Nisy ny fanamboarana ny bouche d'incendie izay efa tsy niasa intsony hisorohana ny loza tampoka toy ny famaizana ka 500 metatra miala ao amin'ny tsenan'Ambohimanarina no azo tombotsoa amin'izany. Vita tanteraka izao ka nisy ny fanandramana nataon'ny mpamonjy voina sy ny ekipa teknika amin'ny boriboritany fahenina niaraka tamin'ny delegen'ny boriboritany Feizoro Andriamananjezika ary ny delegen'ny mpivarotra ao an-toerana ahafantarana fa tena efa miasa tokoa ity bouche d'incendie ity ka fanadiovana ny tsena manontolo mba ho tombotsoa any rehetra no nanaovana ny andrana tamin'izany. Misaotra neny voalohany indrindra satria nanao dikasa moa ny raha natao amin'ny tanàna dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny zato andro zao fanadiovana izao satria nisy fiaraha-miasa amin'ny tompon-andraikitra rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo ny zavatra tokony hoe mbola fanatsarana satria rehefa nangataka izay dia tonga zareo nanomehany ny bouche d'incendie zany izay marihana fa mahenika ny Antananarivo ny Ambohimanarina manodidina zany fototany manodidina dia mbola mangataka izay satria mbola misy fanatsarana tokony mbola ho atao satria ity zao ny tafo misy tafo mazava zany izay nangatahan'ny mpivarotra sy ny tokony ho asiana auvent zany eto amin'ny devant sy ny fanatsarana izay mbola atenainay izay mbola erahana amin'ny tompony andraikitra mahery.
dia manadio anatin'ity tsena ity zay sy mijery ny fahadiovana ato anatiny ato hoe manahoana indrindra ny tenim-pirenena voalohany ity satria misy olona mitazona ty box ty fotsiny nefa tsy mivarotra foy izy. Manarak'izay dia maizina be ty ambony aty efa niaraka anjerevana teo ka ezahantsika ho asiana tafo mazava mba hazava ty dia mba ahafahan'ny olona metsena amin'ity faritra ambony ty. Ny amin'ny fandokoana ny tsena kosa nefa dia itanareo fa manomboka izao ary ezahana ny avy tany amin'izany amin'ny fotoana mamety azy satria fiarah-miasa amin'ny olona tsara sitrapo moa sy ny mpivarotra eto amin'ity tsenam-bomanarana ity no ahafahantsika manadio sy mandoko izao tsena eto amin'ny tsena be nam-bomanarana izao. Ao anatin'ny zatoandro napetraky ny ben'ny tanàna ny fandokoana ny tsena mba ho endriky ny tanàna ary io aloha no laharam-pameana ho anay hoy ny délégué-ny boriboritany Fehizoro Andriamananjezika. Ito io izy ny fanatsarana ny tsena eto Ambohimanarina ary hojerena ireo box tsy misy mpivarotra mba ho azo ampiasaina amin'ny tena mahatsena azy. Hisy ny fanamboarana ny toeram-pivarotan'ireo mpivarotra taovan-kena mba hisiany ny fahadiovana ao an-toerana. Ny fandokoana ny tsena izay aran'ny boriboritany fahenina amin'ireo mpiara-miombonantoka dia mizotra tanteraka ny asa amin'izao ka hoezahina ho vita tsy ho ela izany hoy ny délégué-ny boriboritany fahenina Fehizoro Andriamananjezika. Lafim-baovao hafa kosa indray vokatra isan'ny mampiavaka ny Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny kakao sy ny vokatra azo avy aminy. Ny vahiny araka izany no tena misitraka azy ity. Tsy nitsahany ena nefa ny famokarana io vokatra io indrindra any amin'ireo faritra izay tena mpamboly izany tsy toy ny any ambanja iny noho ny fandripahana ny ala tsy ara-drariny eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Etsakilany raha ny fanadihadiana natao dia mbola tsy tafiditra tsara ao anatin'ny filany malagasy loatra ny kakao sy ny vokatra azo avy aminy toy ny chocolat. Lorette Berton sy Manora Andriamalala nanao ny fanadihadiana. Ny chocolat dia vokatra fantatry ny olo jiaby fa azo avy amin'ny kakao. Ity farany izay tsy inona fa voankazo raiky maniry any amin'ny distrikany Ambanja no tena betsaka azy. Manana endrika toy ny mapaza ity voankazo ity rehefa maniry. Vakina ny ao anatiny dia misy voany madinika voafono nofony fotsifotsy mamy rehefa tsetsefina. Atapy ireny voany fotsifotsy madinika ireny ary azona ilay vovona kakao rehefa voadisa. Avy any Ambanja raha teo no miainga ny vokatra kakao mamatsy ny tsena iraisam-pirenena avy aty Madagasikara. Ny firenena Amerikanina sy ny firenena Europeana no mpanjifa voalohany ny vokatra kakao avy aty Madagasikara. Misy mihitsy aza ny karazana vokatra nahodina avy amin'ny kakao nambolena sy nangonina ary nahodina teto an-toetrana ihany, saingy tsy amidy eto ireo vokatra fa ahondrana avy hatrany any Etazonia. Ny kakao zany tena mikonsomina azy betsaka aloha dia ny any ivelany satria ny kakao tonga dia ahondrana kakao mihitsy tonga dia mandeha any ivelany. Raha ny famokarana chocolat moa zany dia fantatsika efa eo amin'ny iray isan-jaton'ny chocolat zany no vita eto toerana. Nefa ny fitopolo isan-jaton'ny kakao dia avy aty Afrika daholo. Mbola azo lazaina hoe mahatana tsara ny lanjan'ny kakao Madagasikara satria miezaka mihitsy ireo mpamboly azon'ilay fenitra n'ilay kakao afaka mifaninana amin'ny kakao eran-tany dia mbola anisan'ny tena malaza ny kakao malagasy. Ny ankamaroan'ny kakao hita Madagasikara na ny avy any Ambanja zany dia betsaka ny ankamaroany mandeha any ivelany daholo. Azo lazaina fa manampy ny mpamboly ahita lalam-barotra ny ivelany ihany ny fisian'ireny orinasa manangom-bokatra sy manodina avy hatrany ny vokatra eto an-toerana ireny. Mihenona manko ny mpanelanelana amin'izay. Matetika tokoa no mampidangana ny vidim-bokatra avy any amin'ireny tantsaha ireny nefa tsy azahoan'izy ireo tombony. Ny fisiana mpanelanelana marobe manangona ny vokatra. Ny mpamboly kakao moa zany dia association ry zareo. Dia ny association misy association telo zany ny mame kakao an'ilay amso fidina araka ny tokony ho izy mihitsy ny kakao avy any. Fa raha ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny resahana, tsy tafiditra ao anatin'ny filana fototry ny malagasy ny fihinanana chocolat. Aitraitra no andraisana ny fihinanana azy ireny. Ilainy ny vatana amin'ny fitomboana sy ny faharany tantsaina nefa ny fihinanana ny chocolat amin'ny antonony. Manodidina ny $3 no ivarotana ny iray amin'ny chocolat vita avy eto Madagasikara amidy any Etazonia. $20 ka hatramin'ny $5 sy $1 kosa
kosa no vidin'izany eto an-toerana miankina amin'ny kalitaony io. Eo amin'ny vaovaon'ny toetr'ny andro kosa indray tsikaritra fa somary nanjombojombona ny andro androany ary naraha inerika izany raha ho an'ny teto an-drenivohitra manokana. Raha ny fanazavana voaray avy eo anivy ny sampana mpamantatra ny mety ho toetr'ny andro dia vokatry ny fiforoana ny dépression tropicale vaovao ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika io maraina io no antony izany. Nanao ny fanadihadiana ary Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Misy dépression tropicale miforona indray ao amin'ny lakan-drano Mozambika amin'izao araka ny nambarany teo anivo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Tsy mbola tahorana ivadika ho rivo-doza be io dépression tropicale io hatreto satria afaka 3 andro monja dia ivoaka ny ranomasina. Fa avinavinaina hitarika tondra-drano be ao Mozambika. Nisy dépression tropicale anankiray izay le tangoron-drahona avy aty amin'ny tapany avaratry Diego izay nitsofoka aty amin'ny faritry ny pays Mozambique izy zany antsika mifampiresaka io mbola ao amin'ny tanàna Mozambique izy perspective dans 2 à 3 jours zany mety azo heverina izy miverina mivoaka an-dranomasina indray aty amin'ny canal de Mozambique fa mbola filoha aloha zany hoe mety hivadika ho rivo-doza hoe izy amin'izay fotoan'izay na mety menasian'ny côte Madagascar hoe mbola filoha aloha ny ilazan'izay amin'izao fotoan'izao. Manoloana izany oben'ireo tsakorana eto Madagasikara indrindra any amin'ny ilany avaratriny ny farany herinandro izao. Ny toetrandrotsika ny lakamisa zoma sabotsy hatrany amin'ny lahady amin'ny farany herinandro saika ny 2-3 ny avaratry Madagasikara avy eto miakatra zany dia misitraka reo tsakorana ary betsaka kokoa ny tsakorana aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Betsaka kokoa ny tsakorana fa tsy nandefa alerte aloha izahay hatreto satria mbola mifanahtsahana amin'ny tsakorana tokony hositrahana amin'ny volana marsa zany ny tsakorana ho avy dia mbola azo jugena aloha tsy tokony hampidi-doza be loatra dia tsy mbola misy alerte aloha zany tsika amin'izao fotoan'izao. Ankoatra izay fantatra fa ny volana martsa sy aprily no vanim-potoana tena andairany rivo-doza eto amintsika ho hatrany ny meteo ary tena mahery vaika io rivo-doza io mandritra ireo volana ireo. Ilaina araka izany ny manaraka tsy tapaka ny aino amanjery mba ahafahana mamantatra ny toetry ny andro sy ahafahana miomana mialoha ihany koa. Somary sitaka kely ivelan'ny renivohitra isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity nomena fiofanana manokana eo amin'ny sehatry ny fahaiza-mahandro ireo fikambanam-behivavy any Sambava ka ny mpiandraikitry ny vehivavy adventista any amin'ny faritany Antsiranan'Inty no tompo-marika teo amin'ny fanomezana ny torohay. Izany moa dia tafiditra indrindra ihany koa anatin'ny fanamariana ny valo martsa andron'ny vehivavy mitatitra izay vaovao izay ary ny mpanao gazetinay avy any Sambava Samueline Rasonatoandro. Nampifandraisana tamin'ilay hevitra hoe zosy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo ny amin'ny fanamboarana mofomamy sy sakafo indrindra ny fomba fampiaingona amin'ny fandraisana vahiny. Zavatra ny anaranay teto zany dia pâtisserie, ny croissant sy ny pain au lait sy ny pain chocolat sy ny pizza ary nianatra ny glace, eskimo, dia brioche ary pli serviette sy ny kojakoja eo amin'ny hoe fandraisana vahiny, fanasana vahiny sy ny décoration sakafo mba hatamana ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano sady fampidiram-bola ny vehivavy, fampandrosoana ny vehivavy. Iompana indrindra amin'ny fampiasana ireo zava-misy aty an-toerana ahazahoana sakafo sy ranom-boankazo tena ara-pahasalamana ny iompana ny fampianarana. Afaka miatrika asa avy hatrany izy ireo no ny fahaizana noratoviny teto ary hanome aina vao indray ny ao an-tokantrano. Vokatry ny fiofanana nataon'ireo namana vehivavy ireo dia avoaka amin'ny andro ny valomarsa andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy aseho daolobe misy gâteau raiky atao lavantym-bokatra. Vavy 400 misampana amin'ny andihany 4 no nahazo fahalalana teto ka ny mpiandraikitry ny vehivavy adventista ty amin'ny faritany Antsiranana ny tompo-marika tamin'ny fampanofanana nandritry ny volana febroary iny. Ny asabotsy sy ny alahady teo ihany koa dia nisy ny fivavahana raisam-pinoana natokana ho fanamariana ihany ny andro ny vehivavy maneran-tany 7 mars. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa indray vanim-potoana samiavaka ho an'ny mpino kristianina ny androany manomboka anio ny karemy 70 andro mialoha ny fetin'ny Paska. Samy manamarika izany avokoa ireo mpino kristianina rehetra fa ho an'ny mpino katolika kosa dia fotoana tena miavaka ny fankalazana izany izay atomboka amin'ny alarobia ny lavenina. Lorette Berton. Androany fahenina ny volana martsa no ankalazan'ny mpino katolika ny alarobia ny lavenina. Manana dikany miavaka sy lanjany manokana ny fankalazana izany ho an'ny mpino kristianina katolika maneran-tany. Ny alarobia ny lavenina
andro voalohany anomboana ny vanim-potoana ny karemy izay ampiasany ny fiangonana katolika ireo lavenina ny sampakazo maina nodorana ataon'ny pretra eo amin'ny andron'ireo mpino mandritra ny lamesa mba ho mari-pamantarana fa malemy ny olombelona manoloana ny fakapanasy ny filan-dratsy rehetra nefa manantena ny famondram-pon'Andriamanitra. Vanim-potoana andinian-tena, ibebahana, ifadian-kanina, ialana amin'ny fahazaran-dratsy ka iovana amin'ny tsara mandritra ny 70 andro ny karemy. Amin'ny alahady ny sapakazo no mifarana ny vanim-potoana ny karemy, herinandro mialohan'ny jalian'ny tompo sy ny tsanganany tamin'ny maty. Vanim-potoana tsy azo dinganina eo amin'ny fiainam-piangonana katolika araka izany ny karemy izay miatomboka amin'ny alarobia ny lavenina androany. Mirary soa ny mpino kristianina katolika rehetra mba hahavita ny karemy hatramin'ny farany. Dia izay ihany koa tongoklasin'ny vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rampitso indray. Mandrapitavatopoko.